famana ny olana ny fampianarana ambony mamero amin'ny fitopolora ny mpianatra akatso. Fanasana ny RMDM yakatra amin'ny RNM sy ny TVM misy hevitra tsy ambadika ka tsy ekena hoy ny RMDM. Fanesorana mpanorotsaina tanàna ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra misy ambadika politika maloto. Tokolasy toko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsy diako ny tokantrano amin'ity ariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana tenako hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao ny fampianarana ambony avy hatrany ny antsika manokatra ny fiarana amin'ity ariva ity nantanteraka fivoriam-biandro any ny mpianatra Katso ao amin'ny sampam-pianarana siansa malona indrindra ny tsy famahany mpitondra fanjakana ny olana maro eny anivo ny université mpanjakana dia misy ny fiam-potoana omeny ny mpianatra araoriny antsiprian'izay eo amin'ny sary sy rindra tsara ny tahirinena. Mbola mikatso tanteraka ny fampianarana eny Akatso amin'izao fotoana izao malona tsy firarahiny ny mpitondra fanjakana ny olana maro eny anivo ny anjerimanontolo ny vondrona ary namoaka fehi-kevitra androany ny mpianatra. Napiatso aze zahay androany tamin'ny sivy ora sy sasany tao amin'asy noho ny olana maro isan-karazany ety amin'ny université d'Antananarivo. Poe anankitelo no jerena tao anatin'izany dia nisy ny réclamation ny bourse sy izay ankizy mbola tsy nahazo bourse hatramin'ny fidirana ka hatramin'izao misy eo amin'ny 700 mahery eo zareo reo ary mbola tsy mandray bourse hatramin'izao nefa ny zavatra fantatsika dia toko tamin'ny 4 Oktobra no niditra ny mpianatra nefa mbola tsy nahazo izy hatramin'izao. Raha atao zany ny analizy dia mety tsy hahazo bourse koa reo ankizy ireo raha ohatra tonga le fidirana dia izao no mahatonga le fitakiana izao. Dia faharoan'izay ny resaka fidiran'ny mpianatra koa anisan'ny olana ngeza be mipetraka eto aminay satria toko tamin'ny 4 Oktobra ny ofisiny nanambaran'ny ministeran'ny fidirana nefa mbola tsy voavoatra amin'izao noho ny olana izay hitantsika ety amin'ny anjerimanontolo ka izay dia miatso ny fitondram-panjakana mahakasika amin'ny zavatra izany mba hamahany olana faran'izay haingana mba tsy hampikatso ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony ao anatin'ny 72 heures ary mangataka koa izay mba ho atao normal koa ty resaka digitalisation ty izay niteraka problème tao anatin'ireo ankizy tsy nahazo bourse 700 mahery ireo avy amin'ny resaka digitalisation zany nahatonga an'ireo ankizy tsy nahazo bourse ireo satria na ny olona manao mampiditra le base de données ty tsy compétent mihitsy zareo fa anisan'izay ry mba manome formation azy rehefa tonga ety izy hoe zao ny fanaovana an'ity dia izay zany mba angatahanay olona hanao formation tsara hidiny ety aminay rehefa tonga ny fanaovana digitalisation amin'ity taom-panarana manaraka ty fa raha ny sarinay amin'ny lasinay izay dia tiany dia mianatra ary izay no amezany 72 heures amin'ny fitondram-panjakana fa rehefa tsy misy vahaolana rosiny dia efa toko fatana izay hoe inona ny ambadika izay zavatra izay. Izao le fitondrana Andrajoel izy variana manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny olana ny vahoaka ity tsy vitany mama azy 3 taona latsaka kely nitondrana any Madagasikara fandroany taoriny tetezamita dia mbola olana foana ny eny anivony anjerimanontolo. Vaovao avy any Akatso izay hatrany dia tsy mbola voavaha ny mpitondra fanjakana ihany koa ny olana sedran'ireo mpiasa sy mpandrara maro eny anivony université Antananarivo amin'izao fotoana izao mbola mitoy ny fitokonana na tamin'ity andro an'ity ary iamafy raha nambaran'izy ireo taminay tamin'ity andro an'ity ny antsiprian'izay avy hatrany ary eo amin'ny sary ny tahiriny. Misy fiantraikany goavana amin'ny fianaram-pianatra eny Akatso ny fitokonan'ireo mpandrara sy ny mpiasa eny an-toerana. Fantatra fa noho ny olan'ny karama tsy voalohan'ny fanjakana Andrajoel miverimerina no anton'izao fitokonana izao satria efa miatraika any anaty vilan'ireto mpiasa ireto mihitsy ny tsy firarahina azy ireo. Hatreto zany aloha zany zay efa fifanajana foana nataonay hatramin'izay fifanajana zany hoe nentina ampahendrena tsy nampitovizinay amin'ny fikreven'ny mpianatra mihitsy zany ny grevy nataonay move tompo rehefa endro ohatr'izay ve lolona dia tsy ho jerena mihitsy raha mpianatra zao nanao an'io be dia be zatra potika tety amin'ny université reo taxi be rehetra reo tsisy nijanona teto tsony reo fa rehefa mipehate ve maneho fahendrena ny grevy dia tsy ho rarahina nefa eritrereto tsara mihitsy hoe nanomboka tamin'ny oviana tamin'ny 25 22 inontsy nandray vola farany androany tsika efa le 14 dia tsy fantadinina zany efa famonoananay akolaka le izy vonoana zay fa tsy maty ka zao aloha ampahafantarinay fa zao zay mijoratra amin'ny farany zoanay ny takinay karama ny takinay manentana nyretina manreto zay nivondra manomboka zao sy mbola mijanojany an-trano any andao hitolatra amin'ny farany fa nipatrapatraka amin'ny tany raha ny rahanay eto zay androany manomboka vonona tsy matosa nanao teny ohatrao va vonona zay karama tsy maintsy karama manomboka androany.
dia ny ultimatum mapetraka ay dia zao a le ministera piahanay le ministra piahanay milaza fa miompo aminay mbola tsy teto aloha raha mato ministra hatramin'izay hoe mimpota aminay zany tsy fantatray zany fa mifantatray dia misy ministera tokony miahanay eo a dia zao a ka jereo mampiasa ny vérité nizatra takinay zany a tsy hoe volana septambra fotsiny na volana oktobra fotsiny fa vaolana maharitra ny tadiavinay satria isam-bolana dia miferinayna foana ny karama zany tompoko a tsy tokony ho takiny zany karama zany tokony ho azo fotsiny zany zao raha andeha ny karama septambra sy oktobra dia hoanareo zao novambra any volana marsa indray zany zao voandray karama ngamba tsy rariny zany fa zao a alefaso ny subvention any université alefaso melolo izy a mba ho ara-dalàna ny karama ety amin'ny université ahina mafy ny tambarany grevy mpianatra sy ireo mpampianatra ary ny mpandrarà raha mitafozavoza amareo olana ireo ny fanjakana ho iatrany ny fanazavahana tsy misy fifandraisana amin'ny digitalisation le izy fa tsy firarahina ampiasa ny université fotsiny zao le izy fanaovana kilabao le izy a amin'ny mpiasa ny université kanefa io ny zatra ratsy amin'io tiako tenenina mpianatra zao efa nisan'le retard be reny dia aveo koa mpianatra zany zao a mbola ho taraiky amin'izao fa figrevena eto zao lasa taraiky amin'ny fidirana ny zatra mampanahana dia zao a tsy hoe misitona lakolosy ny mpianatra fa ho avy mpianatra no grève générale asa tsy tantarany zatra hitranga fa mpianatra zany fa miandry fotsiny hoe zay anampy anareo zay tokony mena ny karamanay sesesy ara miombokevitra aminay tokony mena ny karamanay fa raha mpianatra manampy anay io zava-doza fa tolerenay fotsiny aloha mpianatra hoe okalofa aloha zao taky apilaminana aloha kanefa le apilaminana zao fa tiana hivoatra le izy andeha io a eto amin'ny université io a makatsy amin'ny 119 a tonga any amin'ny ministère io zay zany ny be anay mbola hitoy araka izany ny grevin'izy ireo ary iamafy ao anatin'ny vaovao ny tapatapany kosa indray dia maro tsy lavoloha ny mponina ao amin'ny fokotany Antsolabato commune Manalalondo mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana ary mahazavana tanteraka ireo mpanao asa ratsy omaly alina ny trangana fanafian-dahalo mitapy adiana tany an-toerana lasany dahalo ny omby rehetra ary tsy vitan'izay fa mbola nidorany ihany koa ny tanàna ny moto ny sarety sy ny maro hafa rehefa narahana ny dianomby dia mizotra makany amin'ny lalana mitovy tahaka ny teo aloha hatramin'izay ihany izany hoe mivoaka any Andranomela mizotra ho any Ambatolampy raha ny vaovao hatrany manao antsoavo avy ho amin'ny tompona ndraikitra mahefa araka izany ireo mponina hijerakaiky ny mahakasika ity raharaha efa miatra amanaina ity fa araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra omaly dia nesorina tsy ho taly jeneraly eo anivony orinasa Jirama intsony Andriamatoa Vonjy Andriamanga ary Andriamatoa Rivra Daniela no voatendresana vonjimaika izany toerana izany raha ny tapaka hatrany tao anatin'ny fotoana nitondrany taly jeneraly teo aloha ity tokoa mantsy dia maro ny fitarainana voaray mahakasika ny fisitrahany vahoaka ny herinaratra sy ny famatsiana rano fisotro madio neto andrenivohitra izany na ny any amin'ny faritra andrasany rehetra araka izany raha toka tena hitondra fiovana goavana eo anivony orinasa Jirama sy ny filan'ny vahoaka tokoa ny fanesorana ny taly jeneraly teo aloha ity eo amin'izay lafomba vao izay hatrany dia hisokatra ny sabotsy 13 oktobra ho avy zao ny sisy tany Madagasikara ho an'ireo firenena eto anivon'ny ranomasimbe indiana ny 9 novambra ho avy zao kosa no hisokatra ho an'ireo firenena eropeana misy kosa nefa ireo fepetra mifanaraka amin'izany ho fitandrona ny fianaka ny valana retina vaovao ny antsiprianzay entiny Ando Miaratiana sy Andry Rakoto Malala nankatoavy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fisokafan'ny abakabaky Madagasikara amin'ireo sidina avy any Eropa mankaty Antananarivo miaraka amin'ny Air Madagasikara sy ny Air France afaka miditra ihany koa ireo vol charter avy any Milan sy Rome mankany Belleville anomboka ny 9 novambra ho avy izao ny fiverenan'ireo vol long courrier avy any Eropa nankatoavy ihany koa ny fisokafan'ny lanitry Madagasikara amin'ireo sidina avy any amin'ny Nosy Maurice sy La Réunion izay anomboka ny 13 oktobra ho avy zao araka izany dia misy ny fepetra mifanaraka amin'izany aka tsy maintsy atao test PCR avokoa ny olona miditra rehetra eto Madagasikara ary andoavam-bola hatramin'ny 5 euro ny vidin'izany tsy maintsy mipoka mandritra ny iray na 2 andro ireo olona vita fitiliana ary raha toka vao marina fa mitondra ny tsimokaretina dia tsy maintsy atao mise en quarantaine mbola voafetra ihany koa hatreto ny isan'ireo sidina afaka miditra eto Madagasikara tsy toy ny teo aloha andrasana ihany koa ny fivoan'ny lisitra ireo firenena mbola anaty ny lisitra mena manoloana ny valana retina COVID-19 raha tsy aiviny
efa elo no andrasan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ity fanapaha-kevitra ity satria efa latsaka kanterena tanteraka izy ireo noho izay fikatona ny sisy tany izay. Fanamoaka fanambarana ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena nanaitra sy mitaky amin'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny vondrona eoropeana ampiasa ny fomba rehetra ametrahana ny sony fifanarahana ara-drariny miantoka ny faharetan'ny asa fanjonona. Mbola ando miaratiana sy aondrarakoto malala atrany. Miantso ny vondrona eoropeana sy ny fanjakana malagasy hitady fifanarahana manomevahana ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka ny firaisamonim-pirenena. Ny tanjona dia ny ametrahana jomla matramaritra eto Madagasikara. Fifanarahana ara-drariny sy mangarara no takiany malagasy mba hampaharitra ny asa fanjonoana. Mitoeraka izany antso fanairana sy fitakiana ataon'izy ireo amin'ny rotonta, anao sy ampiasa ny fomba rehetra ametrahana sy anaovana soniza ny fifanarahana izany. Raha ny tatitra navoakan'izy ireo, azavatra maro no takiany malagasy. Eo ny vola na tambom-bola azo ara-drariny mifanaraka amin'ny abetsahana sy ny vidiny lamatra voajono sy voangony. Kely loatra ho izy ireo ny tambom-bola teo aloha ka tokony asonitra mba tsy ho faty antoka ny mpisehatra. Mila omendanja ny sosikevitry ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpanjono ara-drazana sy madinika ahafahana miaro ny zo sy mampaharitra ny harenan-dranomasina malagasy. Tokony sy ampahanibetsaka amin'ny vola azo amin'ny fifanarahana atokana anatsarana ny sehatry ny jono sy ny toe-karena manga. Tafiditra ao anatin'izany fampiroboroboana ny jono an-dranomamy sy amin'ny farihy. Lehibe indrindra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana ny manga harahara sy ny fanaovan'ny governemanta tatitra amin'ny fampiasana ny vola azo mba tsy sy ny gaboraraka sy ny fanodikojinana. Vokatra andraindraina mba hipaka mivantana sy anatsara ny fiainan'ny olom-pirenena ny tambony fitrandrana ny azan-dranomasina. Aoka ihany vahoaka malagasy ny vondrona eoropeana sy ny governemanta ny Madagasikara ho izy ireo. Fifanarahana ara-drariny miantoka ny faharetan'ny harenan-dranomasina no takiana. Tokony modely ampiarina amin'ny fifanarahana momba ny jono hifamatorana amin'ny firenen-kafa ity fifanarahana ataon'ny vondrona eoropeana sy Madagasikara ity. Fa maro amin'ny olona mandalo sy makasary eo amin'ilay tsangamby vao napetraka mahalona ny lampantanana na Analakely ny sabotsy 9 Oktobra lasa teo no tsy mahafantatra akory ny hevitra finosina ilay soratra eo. Nanao ny fanadidina mikasika izay ny namana mpanao gazety Onjalalaina Ranavimanana eo amin'ny sary sy indra-tsary ny Mateo Prince. Eto isika no manandratra ny nofin'izao tontolo izao. Iny soratra hita amin'ilay tsangamby vao napetraka manoloana ny lampantanana tsy ela akory izay. Ny akamaroan'ny olona mandalo sy makasary eo amin'ny tsangamby io anefa tsy mahafantatra akory ny hevitra finosin'ilay teny. Tsy laharam-pahamehana hoy ny olona nanaovana fanadihadiana ny fananganana zavatra tsy mipaka amin'ny sosialim-bahoaka toy izao. Napetraka amin'ny toerana be mpandalo ilay tsangamby nefa ny hevitra finosiny aza tsy fantatry ny olona akory. Fototra-avitrasa mipaika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny tokony atao amin'izao. Maro ny olona no tafiditra anaty fahantrano noho ny fihibohana nefa zavatra tsy manatsara akory ny fiainana indray no amboarin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Plan ny mpitondra fanjakana monko izao ny sosialim-bahoaka aloha no tokony priorité. Rehefa milamina vahoaka dia izao afaka manangana fototra-avitrasa. Olom-pirenena tsotra anakay aloha zany ny hevitra finosin'izay zavatra zay dia mifono zava-dehibe ary misy message ho an'ny tompona andraikitra. Zavatra fantatra zany mikasika ny hevitra finosin'izay zavatra zay dia matoy izao tontolo izao no resahany fa tsy Madagasikara fotsiny. Dia eo aloha zany ny valera ananan'ny Madagasikara manoloana izao tontolo izao. Ny arena misy ato amintsika, ny fananana izay misy ato amintsika na ny fahaizan'le gasy ato amintsika. Dia izay no tiany hambara amin'ny fotoana io hoe tokony fotoana zany izao handraisana fanapahan-kevitra fampandrosoana ny malagasy tsirairay. Fa ny raha miresaka sosialy indray atsika dia tokony fotoana zao hijerena ny sosialy hoe inona ny hanampiana ny tsy anasa izay mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Avy manaraka an'izay koa tokony jerena akaiky koa ny tsy fahasalamana, ny hôpitaly izay anisany mampikaikaina ny vahoaka mihitsy satria raha vao tsy manam-bola anao dia tsy afaka hitsabo any amin'ny fifandraisana iarahana manao manatanteraka nofinofi raha araka ny hevitra
fa tsy voatery hoe eto fa ohatra hoe eto Madagasikara raha araka ny hevitro aloha sosialim-bahoaka satria io no manamanan-danja kokoa aloha zany mifantoka kokoa amin'ny vahoaka toy izay manamboatra foto-drafitrasa foana nefa tsy dia makaiza ilay izy. Eritreretako anazy hoe rehefa ohatra na hoe tsy tany ivelany tsy voatery tsy nandeha tamin'izao tsy nitety an'izao tontolo izao zany ianao amiko manokana aloha dia ny fiainam-bahoaka aloha tokony priorité amin'ilay izy. Mandany volany tapitrisany toa tsy amin'ny antony ny mpitantana an-tanàna Antananarivo ary tsy mahay mijery izay zavatra tena ilain'ny mponina. Maro amin'ireo velorano arivo nolazaina nandritra ny fampielezan-kevitra moa no tsy tanteraka akory amin'izao fisasahan'ny fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna izao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena ao amin'ny repoblika ny Cap Vert. Kandida fety kosa no ifaninana amin'izany Ando Meratina Andry Rakotomarala. Anisan'ireo mandray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena atao an'ny repoblika ny Cap Vert ny praiministra roa teo aloha José Maria Pereira izay tohana ny antoko afrikana ho an'ny fahaleovantena any an-toerana sy Carlos Fiedra avy amin'ny hetsika ho an'ny demokrasia. Vosikajy ho manana ny maha izy azy ireto antoko ireto ary matanjaka eo amin'ny sehatry ny politika ny Cap Vert. Tsy hiatrika ny fifidianana kosa amin'ny tsindry mitoraka itsy ny Flo George Carlos izay nitondra ny firenena nanomboka ny taona 2012. Mahery ny 7,3 hetsy ny mpifidy voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana. Raha ny taremarika navoaka ny vomiera nasionaly misana ny fifidianana any an-toerana. Raha ny voarakitry ny lalam-panorenana dia tsy misy ny kara-pifidianana fa kara-panondro-pirenena no ampiasaina ary tsy maintsy asehon'izay andatsabato. Tsy aivina. Nanomboka ny 30 septambra ny fampielezan-kevitra. Akarampitso 10 Oktobra no ifarana tanteraka. Hatramin'ny nahazoan'ny Cap Vert ny fahaleovantenany ny taona 577 sy ny fandatsaham-bato voalohany ny taona 1,770 dia vosikajy ho natanteraka fifidianana ara-drariny sy ara-dalàna hatrany. Izy ireo raha nambarany ny mpanara-maso iraisam-pirenena momba ny fifidianana. Araky ny famantarana manokana hitantsika toy iny dia hitra tanteraka atao anatin'ny vaovaon'ny politika isika manomboka eto. Nahazo fanasana avy tamin'ny Atelier Général'ny ORTM ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM mba hanao ady hevitra ao anatin'ny TVM sy ny RNM. Misy hevitra ambadika nefa ilay fanasana ho hiatrany RMDM raha nampiantso mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ny antseprian'izay avy hatrany eo amin'ny sary Tokira Marola. Misy hevim-pitaka sady hevitra-tsy ambadika ka tsy eken'ny RMDM ny fanasana nataon'ny Atelier Général ny ORTM hiakatra hanao fandarana ao amin'ny aina amanjerim-panjakana hoy ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara. Fa indro kely ny toetra sy ny fomba amam-panao izay mamoetra mbola hita taratra eny atsefatsefaky ny any satria mbola tsy lay foto-kevitra zay tokony ifampiresahana no atao fa fandropandroka amin'ny fanaovana politika eto an-tanàna. Koa noho izany dia zao ny zavatra ny voasoratra atao anatin'ity hoe hotohizana sosokafana ny ady hevitra eto amin'ny aina amanjerim-panjakana. Ka noho izany dia manasa anareo ato amin'ny RMDM zahay ato amin'ny televizion pirenena dia misy olona TRMDM no topokevitra dia manasa any RMDM hiady hevitra. TRMDM no manasa ny RMDM hiady hevitra ao amin'ny radio raha télévision mpanjakana. Tsy ny gouvernementa, tsy ny fitoram-panjakana fa ny TRMDM no mandeha anaovany directeur général no RMDM soni fa miantso ny RMDM. Gagy zay raha ny tena RMDM na tena rodoben'ny mpanohatra no miantso ny rodoben'ny mpanohatra dia ny directeur no RMDM no manao soni. Gaga zay hoe ina zany hevitra zany.
mpanohatra zahay ary zany tsy tena RMDM fa misy ny tena RMDM. Ny tena RMDM tsy miantso ny fanjakana, tsy miantso ny mpitondra fanjakana, ny tena RMDM fa miantso ny RMDM gagy zahay. Fa kosa raisinay ho voninahitra lehibe ny fanokafana ny RMI TVM hifampiresahana. Ka raha hosokafana ihany io ataovy tonga eo no mpitondra fanjakana zay toerinay. Zay no andefasana taratasy aty aminay, ary ny mpitondra fanjakana no mandefa ny olony, izahay koa no mandefa ny olonay, fa tsy ny directeur général no hisafidy ny olona avy aty aminay. Raha tsy olona pisolelaka ny avy aty ka ny directeur général no hiantso azy, fa ny asan'ny TVM dia mpanelanelana satria mpanao gazety, satria zay ny asany mampanao gazety azy dia mandefa olona hanelanelana ny ady hevitra, fa tsy hisafidy ny olona avy aty amin'ny fanoherana na ny avy amin'ny mpitondra fanjakana. Fa alefaso ny taratasinareo any amin'ny mpitondra fanjakana, alefaso ny taratasinareo aty amin'ny fanoherana, dia avelao izahay samby hiady hevitra no andefa ny olonay ao anatin'ny ady hevitra, fa mivoaka avy aminareo ny loha hevitra zay hialovana ady hevitra. Arak'izany dia nanapa-kevitra ny RMDM fa tsy maintsy mahazo alalana avy aminy vao afaka misy mitondra ny anaran'ity vovonam-panohitra eto Madagasikara ity. Fa noho ny fisiam-piazavatra amin'izao fotoana izao amin'ny mahavedetin'ny tena moa dia betsaka no mangalangalatra te hitovy amin'ny tena, ka noho izany zavatra izany dia manao fanambarana endritra ny RMDM fa tsy misy olona afaka mamory na misolo tena ny RMDM manerana ny firenena, manerana Madagasikara raha tsy mahazo alalana avy aty aminay birao fibe ny RMDM. Ary ny birao fibe ny RMDM dia tsy olon-tokana fa fikambanana 12 ny ato farafaratsy ny misy ny anankitelo ao anatin'ny fanomezan-dalana zay vao manan-kery. Ka noho izany ireo olona zay mandehandeha mitsangatsangana makany amin'ny faritany maika angamba ilatsaka filoham-pirenena na miasa ho an'olo-kafa manao mercenaire tsy fantatray, ka dia miantso ny olona RMDM any atoerana mitondra ny banderole RMDM dia ampitsahivonay fa fisiolokiny zany tompoko, ka mba tsy siniady sy ny fanakorotanana satria izay RMDM dia efa nanolo-tanana ary efa nanao fanambarana mbenombeny fa tokony hiakatra ambony latabatra ny mpanohitra hitambatra mpampitovy hevitra ary hijery ny lalaka le makany amin'ny roa taona sy ny 3 taona ary hijery ny foto-kevitra izay azahoantsika manamboatra ny firenena sy manarana ny fiainan'ny malagasy. Dia manambary zay amin'izao fotoana izao fa ny solotena ofisialy ireo ihany no mahazo miteny, mahazo misolo tena ny RMDM ary mahazo mampiantso ny ratsa mandraika rehetra ny RMDM any amin'ny faritra rehetra. Izay tsy ao anatin'izay dia lany etsony tompoko fa pasakivikava nyty arangaranga. Raha mbola misy ny ohatr'izany na vaizana vaiza hiaviany dia ho avy zay amin'ny angady signarina fa tsy zanakomby ampianarin-domaminy ety fa ny fahendrena tompoko tsy fahampatony. Afamborana nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ireo mpanolontsaina ny tanàna na Antananarivo renivohitra izay kasainy be ny tanàna esorina ny toerany amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa misy kajikajy politika maloto ao anatin'izany fikasany be ny tanàna izany. Na Tsiprian izay avetrany ary eo amin'ny sary sindrantsarany Tokiramarila hatrany. Misy ambadika politika maloto ny fikasana anala amin'ny toerany ireo mpanolontsaina ny tanàna miisa 10. Mazava ny fanazavana netondreo mpanolontsaina ny tanàna ireto. Inona ny ao ambadika ity fikasana ny esorana anay ity? Mazava be ny antony. Ny mpanolontsaina nge ny olona afaka mitondra ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny fitantanana ny tanàna. Ny mpanolontsaina no sofon'ny vahoaka, vavan'ny vahoaka, mason'ny vahoaka. Ka inona no maha-mpanolontsaina azy raha izay mpanolontsaina masamiteny sy afaka maneho ny heviny no tapenam-bava anaovana antso-jay ary dia katsahana amin'izao fanesoran'izao. Fanapenam-bava aloha izy satria raha madio anie no natao. Izay koa ny tsy midongo toerana raha tena nanao zahatra tsy ara-dalàna fa izay le miady ho amin'ny ara-dalàna indray no zarenjehana ary dia tsongatsongaina hoe iza zany le mpiteny matetika, iza le mpiresaka mpanao gazety, iza le mahasamana eo hevitra foana. Aloha tsy kitikitihana le sasany na dia mitovy ihany ary le zavatra natao. Zay no asahinay milaza hoe ara-tsy-panahy mauvaise foi no ambadika izao hetsika izay ataony eo anivon'ny mpanatanteraka eo amin'ny tanàna na Antananarivo izao. Olombo fidy vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana mivantana ny mpanolontsaina tanàna ka miantso ny mpitsara eo anivon'ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana ireto mpanolontsaina ireto. Ny izay tiako hamaranana ny teniko alohan'ny iresahan'ireto namako reto dia izao hoe
tsara ho ampatsiahivina ry vahoaka fa ianareo vahoaka sy polina Antananarivo no nandatsabato mivantana nametraka anay tamin'io toerana io aminay dia mazava be ianareo no tokony manana fahefana ihany koa analanay rehefa tsy mendrika izany fitokisana izay napetraka reo taminay izany zahay fa ny zava-misy ankehitriny a dia miakatra eny amin'ny tribunal administratif ny raharaka dia manao antso a ho anareo tompony andraikitra eo anivon'ny tribunal administratif hiakatra ny raharaha rahampitso a manantena ny fahendrenareo satria dia andraikitra izay tokony horaisiny vahoaka ny fidy anay no raisinareo ankehitriny. Nivoaka tamin'ny fangina kosa ny pro-politika timma amin'ity tranga ity satria olombofidy timma avokoa ny ankamaroan'ireo mpanorotsaina tanàna ka saina isorina ireo. Ny antoko tiako Madagasikara dia manamero tanteraka le zavatra fihetsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny préfecture de police zany manala conseil municipaux zany zay tsy fahita eran-tany le izy satria tsika zao anatin'ny capitale de Madagasikara manana stata manokana zany Antananarivo renivohitra zany nefa moa dia sorona fotsiny angatahana sorony amin'ny tribunal ny conseil municipaux tiako Madagasikara sy le conseil municipaux vitsivitsy anatin'le izy mahagaga dia anjaran'ny fanjakana nge misy fotoana fanjakana tokony anelanelany il fait fonction de conciliateur misy fotoana izy tsy maintsy manao an'izay zany hoe solotena mpanjakana mantsy dia ny préfet de police reto Antananarivo renivohitra chef de district izy any amin'ny district atsotra zany préfet de région any amin'ny toerana hafa zany reo zany solotena mpanjakana ary reo ny tokony anelanelana rehefa misy ohatr'izao Antananarivo ary misy formation ve nataon'ny préfet de police hatramin'izao teto Antananarivo kasika ny concessionnaire io satria anjara mampanao formation reo miaraka ministère ny tany mbola tsy nisy zany fa dia jadona fotsiny ohatran'izao natao mametraka fotsiny an'izany dictature zany tanora amin'izay fa tena mifanaraka tsara amin'le fenitra démocratique zavatra zay ka ny atokotiko Madagasikara dia raha pro-politique zany zay mirahalahy eto dia manameloka ary malahelo tanteraka toe-tsaina ohatran'izany fa dia tena hoe conseil municipaux zany izany nge voafidy mivantana zany ka tokony ampiny izy tokony maneranelana amin'ny fanjakana mikasika an'izany fa lasa miteraka blocage sakana fampansoana le commune zavatra zay zany tsara toterana tiako amarina aminareo tsara mihitsy fa fitanana collectivité nke tsy mitovy fitanana secteur privé administration io misy fenitra dimension anankiray atao hoe socio-politique humaine tsy mety jerezy zavatra zay fa tsy tonga dia hoe teknika fotsiny satria fananam-bahoaka zany commune zany ratsaivina dia noho ny tsy fahatongavana ny voriny telo miataona no antony anesorana ireto mpanolotsaina tanàna misy folo ireto farany dia nilaza fa tsy mitombona velively izany fiampangana izany ary ananan'izy ireo profo mazava sy ara-dalàna saingy tsy mahagaga ny tranga toy izao satria efa fomba fanao ny fitondrana TGV hatramin'izay no mampangina ny olona tsy mitovy hevitra aminy tahaka izao. Eo amin'izay lafam-baovao izay hatrany sady rahampitso ihany koa no hiakatra fitsarana ny raharaha Clémence Sarary Nirina eny anivon'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana mbola nitondra fanazavana ihany koa androany Ramatoa Clémence Sarary Nirina nantsiprian'izay eo amin'ny sary sy nidra-tsary ny tahirinena hatrany. Raharaha mpitsarana miisa telo mahakasika Clémence Sarary Nirina no miakatra eny anivon'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana rahampitso ankoatra ny raharaha mpitsarana fanesorana ireo mpanolotsaina ny tanàna. Dia hiakatra amin'io avokoa ireo fitoriana anakiroa hafa izay nitorian'ny président Pokotany TGV ny tenako izay président Pokotany eny amin'ny 2e arrondissement eny anakiray ary mbola nitorian'ny be ny tanàna ny tenako ihany koa. Raha fitinina ireo fitoriana anakiroa ireo dia mitovy fa tsy sahala zany hoe ny contenuany dia rehefa nivakina dia mitovy ihany. Ny ao anatiny moa zany dia resaka hoe tokony hiala satria lazaina fa hoe efa nilaza fa miala tsy IRK tokony hoe hiala satria lazaina fa hoe tsy mifidy lahadinika atao amin'ny filan-kevitra zany rehetra zany dia tsy ao anatina fandikan-dalàna fa raha misy ny mandika lalàna dia ny be ny tanàna Antananarivo ny Nandria Citoyen. Mikasika an'le fitoriana ihany koa izay napetraka momba ny be ny tanàna Antananarivo ny Nandria Citoyen ny tenako dia tsy mipetrapetraka tamin'izao fa dia nijery hoe marobe tokoa ireo fitarainan'ny mponina Antananarivo tao anatin'izay roa taona monja ny tantana ny be ny tanàna izay marobe fa ny ampahany tamin'izay no nitsongaiko nitondrako ny fitoriana teny anivon'ny tribunal administratif ka nangatahako ihany koa ny fanesorana azy amin'ny toerana tsy eo amin'ny toerany be ny tanàna Antananarivo. Izany fandikan-dalàna izany dia ny rahanareo mpanao gazety nahita ny rahan'ny mponina Antananarivo rehetra nahita efa nijoroana mpanolotsaina maro anisa eo anivon'ny filan-kevitra izany dia tsy inona fa ireo le fandrodanana
tsena fandrotanana trano izay nataony commune urbaine Antananarivo. Akoatran'izay moa isan'ny toriko azy ihany koa ny tena fehany zany dia le hoe fanitsakitsahana ny mpanolotsaina sy tsy fanajana ny mpanolotsaina. Ao anatin'izany ny resaka finiavana ihany koa nanapaka samirery anafoana ny bay amfiteotika nomena ny MBS izay fantatritsika tsara fa mpanolotsaina nanapaka an'izany raha misy ny finiavana te anafoana an'izany dia tokony nandalo tao amin'ilay mpanolotsaina fa dia note simple note no raisiny ben'ny tanàna eny Andriatsitoena nentina nanafoana an'izany bay izany. Na mpanolotsaina tanàna Clémence Rarinirina nareo mpanolotsaina folo kasana esorina toerany dia samy miatso ny mponina Antananarivo ho avy ho tonga eny anivon'ny tribunal administratif ho amin'ny Rampitso mba hifanotrina. Fanatanteraka fivoriana voalohany ny tanora RMDM manakara ny alarby lasa teo notarehan'ny filoam-paritany ny tanora RMDM Fianaratsoa. Ankoatra ny raram-pirenena dia nivohitra tamin'ity fivoriana ity ihany koa ny anatanterahana ny hetsika fititsimbahetra na ny teleton hoentina anampiana ireo traboina vokatry ny aitrano tany farafanganany herinandro lasa teo. Fangisa José Rito MBS Manakara. Tanora RMDM Manakara miaraka misy telo no fivoriam-be voalohany ho azy ireo izay nitareny filo provincial ny Fianaratsoa Andrimatoa Tahina. Nifantoka tanteraka tamin'ireo zava-misy aignana ity dinika ity ary dia namsonososokevitra ihany koa ny tokony atao manoloana ireo trangana hazo ny fokotany mafasa ao amin'ny faritra Asimosignana izany. Tapaka teto ary fa hitondra ny anjara biriky ny tanora RMDM ireto ka agnatanteraka hetsika fititsimbahetra na teleton eto Manakara izany manomboka ny alasinainy fahavalo ka hatramin'ny alarobia faharoapolo ny volana Oktobra ho avy izao. Ny voreto zay tanora RMDM agnatin'ny commune Manakara noho izany dia noho ny zavatra nahazo ny fianakaviana agny amin'ny faritra ny farafangana dia miara ombona miara ory aminareo fianakaviana ny RMDM izay mirahina chaîne eto Manakara dia anao teleton zahay hoe hoentina agnapiana anareo vahoaka ny farafangana fianakaviana izay agny amin'ny tanindrazany agny mba hoe zahay zanakanareo zanakapelezana tia Manakara zany dia amin'ny antoko RMDM dia anao teleton zay manomboka lasineny mba hoentina agnapiana anareo fianakaviana agny farafangana. Manahelo tokoa ny tenanay amin'ny zavatra nazo asika dia mahereza. Tsy ho vitan'ny tanora RMDM maraika avao ity hetsika ity araka ny nambaran'ireo mpikambagna fa ilana fifagnampena avy amin'ireo tsara sitrapo rehetra mba ifanoagnana sy ifagnampena satria voikava mahatratra. Dia mianso atsika vahoaka ny Manakara izay zanaky ny faritra ny Atsimosinanana sy Vatovavy ary raha vao masapa ngamba hoe olombelona sika ngamba amin'ny zavatra mahazo ny farafangana iny mba tokony mba hoe miara orony daholo mba hoe re mba hita ny hirona dia mba aoko sika rea mba anjosaka izay mba voasirambo ny tagna sikany agnatin'io hirona io manomboka lasinainy io katra larobia. Izay no zavatra mba hoe entaenta agnapiasikany fianakaviatsikany agny amin'ny faritra ny Asimosignana. Ankoatr'izay dia io fo mitoromaso mitanteraka amin'izay ireto tanora RMDM eto Manakara ireto ka araka ny fantatra dia efa maromaro ireo fandaram-potoagna izay fakasain'izy ireto atao izay mbola ho ambaratsika miandalagna eto avao ny makasika izay. Fa asa ratsaronao fa daty anisany manamarika ny tantarany Madagasikara ny datin'andro ny 14 Oktobra 2017 tamin'ny fotoan'io no nanambarany ny filohan'ny zakabe iraisany antenimera paritany Andriamatoa Norbert Zafimahova ny marepublika any Madagasikara. Mamitana amintsika izay tantara nisy izay ary namana mpanao gazety onjalalaina ranaivomanana eo amin'ny sary sindrantsary Mateo Pressy. Rotaona mialona nambarana tampomba ofisialy ny fahaleovan-tena Madagasikara dia fantsangana amin'ny fanjakana malagasy nantsoina hoe fanjakana republikana. Andriamatoa Norbert Zafimahova nanao izay fanambarana manatantara izay na dia azo lazaina ho mbola sarotsaro-pahaleovan-tena ihany ary nefa io nahaterahan'ny republika voalohany io. Mbola tao anatin'ny firaisambe frantsay na communauté française i Madagasikara tamin'izany. Ny 9 Jona 1790 fanambara ofisialy ny fahaleovan-tena. Fa ny mpitona lehibe teto amin'ny tantaram-pirenena tsy fantatry maro amin'ny malagasy io daty io
Anisany nanamarika ny tantaram-pirenena nefa ny 14 Oktobra 1770 ka tsy tokony ho adinoana na ny 9 Jona aza no ankalazana amin'ny fiverenany fahaleovantena. Ileko amin'ny gazety aloha le 13 no dindra valomana dinina ny 14 zareo nanontaniako ilay teta hoe fahaleovantena malagasy efisika atao 26 juin nakala zay 58 iny zany no tena fahaleovantena antsika fa tsy 60 tena mbola anaty saiko tsaza mihitsy tena tampoka be le izy dia tsy tratraka tena tsy tadava koa zao andron'ny fanasanam-panana moa zany filazana azy izay zao fitadavako azy 14 Oktobra 1958 tsy tadidinay ny lasa tsy fanadino ny tantara tsy azo tonoana ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny indray aman-dreny ny mpanabe indrindra ny fanjakana izay indrisy ankehitriny toa manao toy ny tsy misy ny zava-bitany teo aloha. Izay ny amin'iny fa akoatra ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia isan'ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny mahakasika ny orinasa-mpanjakana jirama teo ihany koa ny mahakasika ny fisokafany sistany Madagasikara. Mamety amintsika izay vaovao izay ny ramana mpanao gazety Nzavandriamaefa sy Andry Rakotomarala. Tsy ny fanisorana olo-tokana na tompona andraikitra iray ao anatin'ny orinasa jirama akory no ampiova sy hitondra fanarenana ho an'ity orinasa ity ho ny mpanao politika Alain Andry Mbs. Ny paikady sy ny fananana politika mazava no tena tsy hain'ny fanjakana ho izy ka izay no mahatonga io orinasa-mpanjakana tsy mety tafarina io. Raha ny zava-misy anefa dia ny jirama irery ihany no antokana orinasa mamatserinaratra sy rano ho an'ny ankamaroan'ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy tokony hisedra olana be tahaka izao araka izany ity orinasa ity raha tena manana izay paikady entana piroboroboana ny orinasa izay ny fanjakana malagasy. Zany hoe any amin'ny jirama io daholo ny basy rehetra ny tokony ataontsika hoe ny vitana rehetra azahoana apiroborobo an'le orinasa. Enimpolo taona zao ny jirama io ny mahazo azy. Mazava ho azy. Tsy ministra ray na directeur ray mazava ny fa le tetika amin'ny ankapobeny anaovana azy mihitsy ny tsohay satria ny jirama orinasa-mpanjakana orinasa-mpanjakana dikan'izany ny fanjakana zay mitantana azy mihitsy fa tsy orinasa natale anankiray na mahavita azy ary tsy manana ny vahaolana anaovana an'io voalohany. Faharoa manao faotana ny jirama satria izao ny atony enao anatsara ny fitaovanao aminao ny ento-manao any aminao tsy ampy raha ampiakarinao ny sarany fanjifanany jiro sy ny rano dia mena ny isan'ny olona manjifa satria ahenany koa ny fanjifany ianao. Raha ampiakarinao 2 ny vary dia raha nihinana ray kapoaka tompoka dia hitapakapoaka sisa ny hoaniko raha pitso ka inona ny tombontsoa azonao amin'izay. Eo zany le fanontaniana amin'le politika ataon'ny jirama diso be ary efa ely ny diso fa tsy antandroany any mbola mity mbola diso any mandrakitiana hanananay ny vahaolana amin'izany ary hainay no atao rehefa tonga eo zay amin'izany ary tsy resaka kobakambava fa voavahantsika ny olana jirama rehefa tonga ny fotoana hamana an'izany. Akoatra io nitondra fanazavana mahakasika ny fisokafany sistany ihany koa ny mpanao politika Fanira Zafy Manantany. Nambarany fana eo aza izay fisokafana izay dia mbola olana mipetraka aloha hatramin'izao ny mahakasika ny orinasa ery Madagasikara. Ny fisokafana tsara fa zao mifandraika amin'izay fisokafana zay handeha ho akaiza la ery Madagasikara zay fa mepotipotika amin'izao fotoana zao tsy mandray zay tokony hositrahana reo ka mpiasa ao anatin'izany ery Madagasikara zany ary tsarotsika rina dia hoe mbola manarivona ane ny mpiasa fa tsy ohatran'ireo kompania any ivelany efa manalo le ary mbola azo atao no manavitra azy fa rehefa nienitsika tamin'ilay fivoriana zay natao ny filompinena niaraka tamin'ireo tompona andraikitra ny gouvernemanta dia hoe resaka digitalisation zany no proposena, resaka ponctualité zany no proposena atao anatin'izany adevitra zany dia varina ihany tsika hoe
zany ve ny zavatra tena maika sa lay fikaroana am'le hoe aizany fiaramanidina isantsika izany fiaramanidina mbola azo avotana mbola azo arenina satria izy ihany ty fitondram-panjakany ty ihany no nitondra korotana korotana fiaramanidina tsy afaka iserana am'zany asa zany tsony satria efa tsy niasa tany amina firenena hafa fa pikambo igny am'olo le mpitondra de nividiny le fiaramanidina dia bloqué am'izao fotoana zao de hoe mitady 72 millions de dollars ho fanarenana ny ery Madagasikara zay pokatrosa ao anatin'izany volabe zany. Voaresaka nandritra ny fandaharana androany ihany koa ny mahakasika ny tontolon'ny fampianarana izay ataon'ny fanjakana Ankilabao ankehitriny. Ny fitetezam-paritra miendrika fampelezan-kevitra sahady ataon'ny mpitondra fa ihany koa ny tsy fahafantarana ny tena lahara-pahamehana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Dia zay koa ry toko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparahram-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona fa mbola misy ny fandarana Global News aorin'izao famparahram-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana ao namarina ry norona tsary atoditry ny MBS ao kosa amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe Observer and the Report ny sampana famparahram-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao amin'ny rapitso indray tenako toko lahy sy tompoko vavy. Fena matopoko.